Orange, Ioanni Lanao. Tonga soatsika neto amin'ny point carré aty Sainte mbola tsy Sainte Marie mbola ty Antananarivo no misy tany amin'ny fotoana azy ty isay nelotsika dia hiavaka elo ny vahintsika satria misy ny hetsiky ara-zavakanto sy ara-kolotsaigny zay no ataony any Sainte Marie ny voalohany ka hatramin'ny 21 volana novambra ho avy izy io ty ny hoe festival des pirates ka zareo zay ny agnatin'ny comité mikarakara zegny no vahintsika ny amin'ny fotoagna azy io ty hoe Jean Christopher Rabanao zoky Jean-Luc. De anao koa sady agnatin'ny office du tourisme de Sainte Marie. De sady koa managna ny administrateur agnatin'ity fikakarana ny festival des pirates zay. Io ihany koa Edy Malone. Salam. Salama Jean-Luc de salama koa amintsika jiaby magnaraka page ny point carré amin'ny Facebook. Akory Sainte Marie, ino vaovao kany? Vovontegna vaovao zao festival des pirates. Nanaovany tsy nanaovany tour du monde il faut donc tour Madagascar mety efa nataony aminazy io donc chose ndraiky an'ity Varigny zay. Ho an'ny zegny ny sambany marigny zay satria koa ny deuxième édition no ataonareo ny amin'ny fotoagna azy zay ino mariny hoe festival des pirates à Sainte Marie. Ino zay concept zay? Io festival des pirates io zany de festival araiky zay karakarainy association LCDF. Io association LCDF zany de les circuits de Forbon fankalavagna am'izy io de io circuit de Forbon zany miainga amin'ny circuit Pirate Island. Zay toerana anankiray site natao izanan'ny mpizahatany ao Sainte Marie ao io circuit Pirate Island io zay agnatin'ny circuit Pirate Island io zany ahitantsika ny cimetière des pirates, île Forbon, église catholique, musée de Sainte Marie, Arène Vieux-Fort. De association LCDF zany de nagnano mba ilansegna Sainte Marie si ilansegna le circuit de nagnano karakara ty festival des pirates ty. De alomo ataon'zareo atao amin'ny office mba hagnazava kely amintsika hoe izy aby ny membre CA io association LCDF io dia ameko Christopher angamba. Merci ny namana malona namia koragna. Raha ohatra irésumé raha koragnany malona zegny festival des pirates na ny LCDF de misy groupement na opérateur professionnel maromaro mitambatra amizao iaragna amin'ny fanjakagna. Ao agnatin'izay fanjakagna ministère ny culture et de la communication zay président mpitantagna ny association io de ao ny vice président satria agnatin'ny boribory tany Sainte Marie izy misy ny direction régionale du tourisme et de l'artisanat zay vice président io association io de miditra amizay zay office ao anatiny parmi les membres ao anatin'izy io de nohon'ny izy amin'ny nosy Sainte Marie zay nosy fanjakagna moa izy io tanty karakaraina fanjakagna de ao koa ny commune ary tsara magnamarika fa io île Forbon na nosy pirate io taloha izy io ministère en justice ny tegna mitantagna anazy io de zay zany mahatonga koa ny ministère en justice agnatiny membre ny conseil d'administration ny association LCDF de eo koa ny église voalohany vato naorina ta Madagasikara zay ao Sainte Marie nahitana anazy ka tafiditra koa ny ekara agnatiny CA ny association LCDF de ao koa ny mpitardia na ny guide zay tsy diso anjara ary misy andraikitra maventy koa sanandre agnatin'ny circuit io de raha résumé zany de ireo entité maromaro io no mandrafitra ny association LCDF de tegna mandravana anazy fara zany vaoaka Sainte Marie satria nisiagna ny circuit io ary nagnanavozana anazy io tsy ho an'le membre sy azy ntatarainy eto fa ho an'ny vaoaka Sainte Marie ohatra ka miroborobo izy amaraigny io koragna zay tsika satria efa misy festival meneny Sainte Marie fa sady amin'ny tany hoe izy mampiavaka ty hoe festival des pirates. Tsika moko taloha raha anao historiquement kely rehefa miresaka mahakasika ny Sainte Marie zany atsika de
baleine foana ny zavatra tenenina nefa zany baleine zany 3 mois fotsiny io 3 mois et demi mandalo à Sainte Marie zay mihitsy zany zay isorako ny fitondram-panjakana sy ny pika zay mideside hoe ndao ary atsika agnano site anankiray site zay afaka izahanagna isanandro mandritra ny agnatin'ny taona raiky ijerevagna isanandro de zay zany natonga ny fanjakagna sy ny pika na matsy vola nagnano an'io circuit Paira Thaïlande de niteny amizay zareo bon rehefa nanao an'ity circuit ity tsika de mbola isorana koa zany ny pika tamin'ny taona lasa na matsy vola ny festival des pirates io de ny objectif any lefa mampiavaka ny festival des pirates sy festival des baleines zany io zany samby festival à vocation touristique fa mampiavaka kely ny festival des pirates fotsiny voalohany maloha izy plutôt festival à vocation touristique et culturelle satria ny tantony zany ameragna sy ampieny ny olona maneran-tany zany histoirany pirate ny passage-ny pirate ta Sainte Marie zay de ny faharoa zany de ity festival des pirates ty zany nitanjona zany d'ici 2028 de matao festival pilote ho an'ny Sainte Marie zay misy natonga hoe miara-miasa avesatra amin'ny ministère du tourisme sy zare atao amin'ny office de tourisme zany io festival des pirates anareo amin'ny office araka fizavanareo izy satria efa hidrika amin'ny 2e édition tsika zao ty mba iny zany no agnisan'ny hoe amin'ny resaka fizahantany moa ve misy nampitombo ny fizahantany fa ny agny Sainte Marie surtout koa tsy efa maritra izy ty ny fotoagna anaovagna azy ty moa ve fahita taritra fa hoe maliagna olo ve miresaka festival des pirates zany merci ny zoky Jean tonga na miresaka tantanina zay tsara aloha raha ohatra ka agnamarika atsika au niveau ny eo ny fahatongavan'olo agny Sainte Marie amin'ny festival raha jeregna tamin'ny taona lasa raha magnano référence ka ny 2023 sy ny 2024 raha ny fréquence na vol tana Sainte Marie na tamatavy Sainte Marie vitsy zany ataoko hoe 3 à 4 fréquences par semaine fa tamin'ity zany tegna hita fa nasarik'olo maro le festival ary niampy ny vol zay sorany any Madagascar Airlines zay fiara-miasa iarany am'zareo zay zany hoe nahita 6 vols par semaine zay manomboka mois d'octobre zao jusqu'amin'ny mandritra festival des pirates ary misy 2 vols par jour ny dimanche sy les 5 izay misy vol nanako ankoatra dimanche zany efa depuis mois de septembre misy 2 vols misy vol matin donc zany raha amizao tsika miresaka zao efa maro ny olona namandrika toerana ny Sainte Marie raha tsy aivina misy hôtel zay antsonay satria zay zany mamarotra ty de miezaka manontany ahoana ny capacité nare amizao ahoana ny taux de remplissage jeregna fa efa presque feno 80 à 90% zany hôtel maventy donc tsy diso anjara amizay koa ny hôtel madinika sura za fa mety efa kelikely ny toerana izy koa misy olo mizahatsika antsika resaka ny programme samihafa zao sy voatetra hoe to zaho andeha agny Sainte Marie nefa izy mbola tsarotany sao de mamisy hoe ataontsika hoe journée voyage organisé regny ny afanaovana zay zay mihitsy zany nampiavaka ty tamin'ray mitoraka ty satria tamin'ny taondasa zany tsy hoe nambanina le festival tamin'ny taondasa fa niezaka fa tsika moka zany mila magnano raha progressif magnano raha miakatra de raha zahagna zany par rapport tamin'ny taondasa zay zany tsy nanao packaging fa tamin'ny taona ty zany nanao packaging ary packaging amin'ny vidiny mirary de mirary misy des types de packaging zany eo packaging makany Sainte Marie amin'io festival des pirates io ny packaging voalohany zany de ny packaging ho an'olona andeha hiparticiper misaso trésor mbola zavaiko misaso trésor rehefa aveo de ny packaging faharoa zay ingita Madagascar miorganiser an'igny zany de amin'ny ingita zany manao réservation amin'igny 600 000 ariary zany départ avy Antananarivo Sainte Marie mijanona Sainte Marie 3 jours afa agnatin'ny repas hébergement de ny packaging faharoa packaging ny olona andeha hamonjy an'le festival sady visiter ny Sainte Marie ray manontolo 1,80 000 ariary zany io Sainte Marie Antananarivo jusqu'à Sainte Marie tonga mahambo mandeha El Condor tegna hoe natao mirary de mirary satria raha nanao simulation tsika raha akany Sainte Marie zany de aux alentours ny 1,500 000 ariary 2 millions d'ariary ny olona anankiray raha olona tegna hoe visiter ny Sainte Marie manontolo fa mity izy natao mirary de ny tanjona zany mba atongavana ny olona avy Antananarivo
de amin'ny Somakram zany no manao réservation agence Somakram na hoe miantso ny office de tourisme Sainte Marie na hoe miantso ny LCDF zay mipazina LCDF zay Pirate Island raha tianao réservation amizay fa mbola manana toerana ka hatramin'ny jusqu'à amin'ny 15 novembre 15 octobre raha tsy madiso ny farany fagnanovana réservation amin'io de mba occasion zany ho antsika zay mbola tsy tany Sainte Marie izy resté mo période de vacances io vacances de Toussaint de afaka tsara makana Sainte Marie tsika amin'ny festival des pirates zay resaka programme amizay direntsika amizay 3 jours zay eto atsika mifagnampy mizaha zay programme ino zaka ao izy ao amin'ny resaka fandaharam-potoana i office de tourisme avy eo agnazava le Chasse au Trésor fa za zao agnazava côté artistique sy côté sportif tsika moa zany raha vao miresaka zany festival zany ny fa mahazatra atsika zany de tsy maintsy misy resaka artiste ao de niezaka zany atsika raha par rapport tamin'ny taonasa mba naka artiste maromaro artiste sangany amin'izay zany ho avy any Sainte Marie zany Big MG au grand complet lehilahy manambola ho avy any koa Yarna ho avy any Sainte Marie koa ho avy any Sainte Marie koa Diorsay ho avy any Sainte Marie ho avy any Sainte Marie koa groupe Rumba zay mpanao animation avana Tamatave mpanao cabaret tegna ikoizana tsy diso anjara koa zany ny artiste an-tanàgna Sainte Marie satria sarotry manao zavatra an-tanàgna nefa tsy safisanana ho avy ao zany Bisi Brown ho avy ao bande musique ho avy ao DJ Tigana zay anisany DJ tsisy mafantsa raha any Sainte Marie DJ Tigana zany sy ny artiste maro tsy voatanisa ao an-tanàgna ao de raha côté sportif aloha amin'ny maha festival ny festival zany teneniko tegna hoe tsy maintsy atambatra atsika zany ny côté artistique sportif sy ny culturel de au niveau ny sport zany misy ny compétition football compétition football misy ny volleyball misy ny basketball misy ny pétanque ary io football zany le 2 millions d'ariary ny lomin'io de 1 million d'ariary ny deuxième 500 000 ariary mitao zany tegna hoe ataotsika ohatrohatran'izany dolo zany ny compétition sportive rehetrarehetra de misy koa zany ny animation culturelle ao ny vakodrazana ao ny concours rasavolagna ao ny concours asampinga sy ny fomba semarien maro samihafa mbola zavaiko koa ny programme détaillé rehefa aveo fa misy ny événement tegna maventy amin'io de ny grande Chasse au Trésor zay ambelako koa sadik fandena zomary Chasse au Trésor ka nahita moa olo jiaby tamin'ny édition voalohany io tamin'ny voalohany teo tamin'ny 2023 igny karaha somary lokaly izy satria na le fiomananay zany na le événement mbola vaovao ta Madagascar tout entier de raha ohatra ka ty zaha hoe ahoana détail sy ny étape le Chasse au Trésor tamin'ny fahalasy afaka tsy digna amin'ny page ny Pirate Island ou na amin'ny page ny office de tourisme Sainte Marie de io Chasse au Trésor io ny objectif zany hoe agnano promotion Sainte Marie manao Sainte Marie de nosy ny pirate izy io taloha tany ary zay ny atonga anazy ahitana ny vakoka mikasika ny pirate reo ohatra cimetière Saint-Pierre zay connu amin'ny cimetière des pirates fa mitaovana efa tsy ao fa ny tombeau mbola ao mirakotra tantara ary malina ny mpizantany na ny avy eto an-toerana na ny avy an-dafy ary io site io am'izao nanomboka izy nataony misy any LCDF sy ny vatsian'ny piky na ny banque mondiale vola agnisan'ny site tegna mahasarika mpizantany be indrindra ao Sainte Marie taloha zany olo tonga Sainte Marie ilona piscine naturelle baleine baie d'Ampanie fa am'izao zany olona tonga Sainte Marie nanomboka site io na vita natao mise en valeur zay tonga Sainte Marie defa Pirate Island de raha nisy grand chasse nanaovanay moa ny grand chasse au trésor zany trésor qui dit trésor piraterie de nisy tsirikevitra moa ny kamba tao anatin'ny LCDF hoe magnino atsika raha ohatra ka ataotsika chasse au trésor mba style miavaka kely amin'ny chasse au trésor fitan'olo an-toerana de nataonay moa izy tamin'ny taondasy igny ary tsy vitany nanetra ny Madagascar fa za mbola tsy volagny nanetra ny monde entier fa nanetra océan Indien jiaby ary agnisan'ny ny invité-nay moa ny illustreur aminazy io participer tam'ty fa
noho le izy zany somary antimotro le fotoagna dia ny nosy la réunion ihany angambany mety confirmer oui sy représentant ho avy eo fa projet tenay amin'ny taona avany tsy maintsy ataonay ny atongavany Seychelles, Comorien, Maurice, Papa Rodrigue et Réunion. Zany hoe ifaninanany nosy tsy araikaraiky zany i chasse au trésor ao Sainte-Marie. Dia chasse au trésor io moment fort ny événement satria tamin'ny taona lasa 2 jours faisany ity 2 jours et demi les chasses. Zany hoe premier jour début d'après-midi misy ny avant-goût les festivals, les chasse au trésor. Et lendemain io samedi miditra ny phase éliminatoire. Zay tsy ahivana fa tamin'ny taona lasa izy 10 équipes fa izy amin'ny taona ity fa misy 25 équipes efa confirmé. Donc zany 25 équipes araiky olo 10 mandravona anazy zany 5 personnes par équipe. Donc misy chasseurs 125 minimum zany agnatin'ny parcours chasse au trésor cette édition deuxième édition. Mbola tiagnazy mbola ity mbola afaka miditra. Ngita mbola malalaka toeragna jusqu'à le 15 ferminay ny inscription mba andaminanay ny aménagement site sy ny raha hafa zay kirikiraigna ao anatin'izay. Alohan'ny antsika malaparana izy amin'ny chasse au trésor tsy teo bavena aminazy hoe raha sy marazavaigny hoe parcours agnatin'izao somary fitiny misy agnatin'izao. Le parcours za moa mety tsy afaka devolagna amin'ny option ndraiky tombo satria mety magnano sipapabe loatra za fa ny parcours zegny raha ohatra ka olo fa zatra ny za Koh-Lanta dia style Koh-Lanta le chasse au trésor zany misy ny énigme zay raconter sy mirégorger ny histoire ny piraterie sy histoire ny Sainte-Marie tout entier dia misy ny physique zay mangataka fa tanjaka na lalahy na viavy mety misy lomagno agnatin'izy ao mety misy mety hagnaniky vanino agnatin'izy ao mbola sy volagny hoe vanino le agnaniagna dia misy koa ny animation mety en même temps sady magnano jeu dia misy animation iaran'le équipe adverse agnatiny zany hoe complet zany raha ohatra ka aravagna antsika le chasse au trésor feno ny resaka culture ny histoire côté spectacle zay volaniko zay ary ny tegna tsara agnaty zegny lasa vatsintsaigna ho an'ny zay olo miparticiper am'le chasse au trésor satria amin'ny alalan'ny chasse au trésor sy le énigme ataonay igny tantaran'le piraterie vo récolter zare agnatiny zay zany l'objectif. Steve, Emma, Shaina, atsika andeha Sainte-Marie, atsika andeha tsy maintsy atsika fo zegny. Mamaraparagna atsika sady mety amezagna izy, mety ambara ankoatra zegny ny fomban'antsika teo zegny. Aminah manokana dia mamela anao zalika mba anazava kely amin'ny programme satria mbola hoisy moa ny sport sy ny tariny fa anazava profite mandalo amin'ny point carré dia anazava ny programme mba hahaizany misy olo mety misy olo zany avy aty Antananarivo raha tsy afaka izy andeha amin'ny packaging 3 jours pendant le festival. Par exemple mbola miasa izy vendredi raha andeha avion izy samedi dia efa misy avion dia ohatra hoe mba hahaizany hoe programme. Ny programme tsotsotra zany dia le 30 octobre départany festivalier avy aty Antananarivo dia mandray bateau à Mahambo le 31 festivalier io zay le amonjy ny festival des pirates. Ohatran'izay koa zany le olona andeha participer amin'ny chasse au trésor le départ 30 koa dia le premier mois dia ho hisy ny défilé des pirogues ireo chasseur jiaby io zany carnaval miavaka io satria moa carnaval matetika zany carnaval atsika carnaval sur la route et tout ça mais atsika agnatin'ny festival des pirates carnaval agnaty lac carnaval tsika zany carnaval agnaty lac na défilé des pirogues mahapirate ny pirate zany agnaty lac dia vendredi matin ihany io misy ny cérémonie d'ouverture amin'ny festival fanesana kabaro manampahefana samihafa ny après-midi moa début de la chasse au trésor dia en même temps zany ny compétition sportive efa manomboka io vendredi io dia vendredi hariva rendez-vous-tsika jiaby amin'ny la taverne des pirates à Sainte-Marie zay anisany restaurant tsara à Sainte-Marie sady partenaire amin'ny festival des pirates ao atsika zany manao les soirées vidim-pidirana mirary dia mirary iaranano magnano animation ao miaraka amin'ny groupe rumba 15 000 ariary ny vidim-pidirana dia 40 000 ariary ny réservation na ny invitation natao mirary dia mirary izy dia
ho an'ny olona te hisakafo zany efa misy sakafo ao agnatin'io fa aparan'le bie. Samedi zany atsika de mandeha ny éliminatoire Sasso Trésor de mandeha ny compétition sportif maro fa anisany mampiavaka samedi koa misy morengy amin'io zay fanoro Mayagna iady amin'io ao fanoro le malaza ao Sainte Marie ao iady amin'io am'izay mpakafy morengy de mandeha ny compétition sportif maro de ny sabotsy ariva moa amin'ny terrain beach soccer atsika jiaby rendez-vous tsika jiaby miaraka amin'ny Diorsay miaraka amin'ny BC Brown miaraka amin'ny bande musique miaraka amin'ny Gino Chaminahy de miaraka amin'ny artiste maro antanagna tsy voatanisa zany vidim-pidirana natao mirary de mina 7,000 ariary tegna hoe natao mba hoe amin'ny vidiny mirary le izy. Ny alahady moa misy ny finale Sasso Trésor misy ny remise de lot mandeha ihany compétition sportif anamarika ny alahady zany ny finale ny football ary amin'ny terrain Ikoary de finale football zany amin'ny temps de mampiavaka anazy kely ataotsika par fokontany le izy fa baptisé le hôtel zany le fokontany mba anaovana publicité kely le hôtel mba hafantaran'olo hoe raha mandeha fokontany zao de hoe misy hôtel zao de ny dimanche ariva zany de atsika jiaby mitampolika miaraka amin'ny lampanambola grand complet big MG jusque mandraindraigny io mbola amin'ny terrain beach soccer ihany koa maro moa ny animation maro tsy voatanisa pendant an'io festival io zavatra sura zany de ny olona hoany a Sainte Marie zany amin'io tsy sanoe mihitsy satria en même temps zany amin'io période ny festival io afaka mitsidika ny toerana fizahantany rehetrarehetra a Sainte Marie ny vahiny fa ny tegna mampiavaka tsy zany zavatra raiky tegna mampiavaka ny festival des pirates mba ataoko mampiavaka ny festival des pirates amin'ny festival jiaby Madagasikara atsika zany raha vao misy festival de tsy olo jiaby matetika zany raha misy festival par exemple amin'ny toerana anankiray de tsy le olo jiaby concerné fa amin'ity zany de on va vivre dans les rythmes du festival des pirates zany hoe zany raha vao tonga Sainte Marie zany ny olona raiky pendant le festival des pirates miditra agnaty hôtel izy fa mahita fagnon ny festival des pirates mijery repas à la carte na hôtel izy fa efa tous les repas par exemple izy i commande pâtes par exemple pâtes pirate par exemple i commande camaron izy par exemple camaron flubistier nom de pirate raha ohatra an'izay andeha ividy lamba izy par exemple lamba déguisé zany hoe zany zay endroit andiananao zany de miegna amin'ny rivotry ny pirate tegna hoe agnatin'io 3 jours io zany tegna irevivre ny piraterie à Sainte Marie ka magnasa atsika jiaby ho tonga à Sainte Marie amin'ny moment festival des pirates. Memang atsika izy Christophe. Ya, efa nikoragny namagna maloany moa ny fagnatsovagna invitation ny tagnany anena reky efa miaraka aminay eto fô misy koragna zay ndraiky sy ny tara de ny amaranisika anazy moa de isoranay eto sady ny partenaire zay tsy nialanay ary accompagner-nay hatrizay ny Orange Madagascar magnaraka an'izay Madagascar Airlines zay partenaire no transporteur officiel ary Blue Marine El Condor ny an-dranomasina de ny établissement zay maromaro ao Sainte Marie mety tsy ho voatanisako eto za donc matoko tsy agnaty za zay mety tsy ho voatanisako eto anatin'izay la taverne des pirates izy koa moa maromaro izay établissement rehetrarehetra zay nanoma zay amin'ny favitany zao vitany i festival zao ary mbola mangataka koa zay mbola matoko zare zay édition nagnaraka ary indrindrandrindra ny pic zay namorona nyty circuit satria raha tsy teo pic nanogna anazy io tsy tanteraka zao festival zao de isoranay betsaka koa ary vahoaka Sainte Marie zay miaraka ampiaigny io festival io aminay sy le voaka tonga zay tonga amin'ny Sainte Marie mandritra festival donc mamia rendez-vous zany zay du 1er au 3 igny ny festival des pirates fa tsy voatery le 3 mode mbola misy herinandro après ny donc Sainte Marie zay miambina anareo Sainte Marie tsy magnavaka olo tsy mialondrafy ary Sainte Marie za angamba masaky migarantie fô koa dans Madagascar agnisan'ny numéro 1 resaka sécurité donc tsisy atahoragna agny partout nandeha izy anao nandeha izy isoragna ihany koa moa tsy hoe nadigna fa isoragna ihany koa moa ny partenaire ministère ny tourisme
sy ny ministère ny culture zay miparene ny festivaly a isoragna koa izareo amin'ny top Madagasikara Somakram zareo amin'ny hita Madagasikara zay nanohana isoragna ihany koa Star zay anisany partenaire ny festival des pirates isoragna ny hôtel rehetrarehetra zay iparene ny compétition sportive agnatin'izay la taverne des pirates Villa Boura Princesse Bouraha Analatsara École de Sainte Marie Maison Riveria Samaria Lodge Sesamso e Nono isoragna ihany koa ny NBS ao a Sainte Maria isoragna Villa Camélia koa isoragna ihany koa isoragna ny DG ny Mayagna.com radio Ravinala ao a Sainte Maria isoragna ihany koa ny vahoaka ny Sainte Marie Remantoula zay tsy nikely soroka ary vogny andray vahiny fandahan'io festival des pirates io de aza magnady ho an'le adigno fa isoragna ihany koa Vanivola Libertalia de aza magnady ho an'ny établissement touristique rehetrarehetra zay tsy vatonina fa isoragna ianareo rehetrarehetra de rendez-vous tsika zany du 1er au 3 novembre 2024 agny Sainte Marie. De agnapiako zegny mo tegna isoranay betsaka ary tegna betsaka kinena ambelanay farany satria olo maventy ary tavandrainay de point carré satria koa tsy teonareo tsy vitanay raha ty niany de misaotra betsaka anareo ny ekipa jiaby tsy agnavagna de zay mino sy matoko fa hiara-dia aminay anareo amin'ny événement iagny ary vivre les pirates agny a Sainte Marie. Nareo tegna soragna aminazy ko hitantsika amizay fa tanora zareo miezaka mitondra raha tsara amin'ny tanàna amizay resaka fizantany amin'ny zay koa resaka kolotsainy mazoazony agnatin'ny izay ka zay izy izy koa misy ny raha tiatsika antoniagna tiatsika tsara fantatra samihafa efa hitantsika misaotra eo ambany koa ny numéro téléphone azahoantsika ireto vahintsika aby tsika misy tiatsika hay mikasika anzay festival des pirates izay namaragna ny koragna ity de tsika zay miala amin'ny page Facebook ny point carré ity zay koa ny agnatin'ny YouTube satria marobe ny information mikasika izay événement zay ozarainy hoantsika mialoha ary koa amin'ny fotoagna zay koa dia marina raha zagny mbola ozarainay amitsika jiaby de etsy amin'ny point carré ka zay fa te Sainte Marie nareo fa te Sainte Marie ka izy mazary jiaby velo matsika jiaby ho any magnaraka koa. Orange, Ioanni Lanao.